Epistily nosoratan'i Jakoba, toko 5. Ianareo manan-karena, mitomania sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjoa anareo. Ny harenareo efa simba ary ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsynareo dia efa arafesiny, ary ny arafesiny dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofonareo tahaka ny afo. Efa namora rena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karamanmpiasa ny jinjan'ny taninareo izay azoninareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny tompony maro. Efa velona tamin'ny fy tetỳ ambony tany ianareo sady nanaram-po tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka namono ny marina ianareo fa tsy manohatra anareo izy. Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy, mandra-piavy ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mbia akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonimonna ry rahalahy, fandrao ho elohiny ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahyko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fasambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Joba ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy. Fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahyko, aza mianiana na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa akory aza, fa aoka hifanaikinareo ho eny ary ny fandahnareo ho tsia. Fandrao hiarahan'ny fitsarana ianareo. Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholon'ny fiangonana, ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo hanangana azy, ary hananota izy dia havelany elony. Koa mifaneke eloko ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranon'orana, dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranon'orana 3 taona sy 9 Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranon'orana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahyko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina eloka be.